Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka izao fandaharana 10 andro miaraka amin'i Kristy izao izay anarahantsika ny boky ny dia eo amin'i Kristy. Lohahevitra faharoambin'ny folo no dinitsika ny tapany voalohany amin'izany amin'ny tian'io tia izay mitondra lohateny hoe inona natao amin'ny fisalasalana. Inona natao amin'ny fisalasalana. Milohan'ny irosoantsika amin'izany lohahevitra izany dia manasa antsika rehetra hiaraka iombom-bavaka amiko. Ray be fitiavana tsara sy masina indrindra ny an-danitro ankehitriny misaotranao amin'ny fomba manokana izay satria tianao ny miara-dia aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanakao ao anatin'ity fandaharana ity dia hifantoka manokana amin'ny fiarahana aminao izay Jesosy. Mety izay tantana anay tsiraray avy anazava ny sainay tsiraray avy. Ny fanahinao masina ny mba hiasa mialoha amin'ny mpiaino tsiraray avy ka mba hatonga azy ireo atakatra ihany koa izay tianao ambara amin'ny tian'io ity. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Inona no atao amin'ny fisalasalana? Lohahevitra anisan'ny manandanja izany ao anatin'ity fiarahana amin'i Jesosy ity. Maro ny olona no sahirana ny amin'ny fisalasalana indraindray. Indrindra fa ireo zaza vao amin'ny fiainana kristianina. Ary indraindray misy zavatra maro ao amin'ny Baiboly izay tsy hay hazavaina na fatarina akory aza. Ary ampiasain'ny Satana izy ireny hanozongozonana ny finoany ary amin'ny mahatenin'Andriamanitra ny Baiboly dia indraindray koa aza misalasala satria misy zavatra sarim-patarina, misy zavatra tsy hain'ny saina hazavaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tonga ho azy ny fisalasalana. Hiezaka isika amin'ity androany ity amaly ity fanontaniana ity hoe ahoana ny atao mba afaka antsika amin'ny fisalasalana sy ny fahasahiran-kevitra eo anatin'ity dia izay miaraka amin'i Kristy ity. Ny fanarahana an'i Jesosy mantsy dia mila zavatra azo antoka ary ilayntsika indrindra ny mahazo antoka ny fiarahana amin'i Jesosy. Koa izahantsika hosontonina amin'ny tian'io ity fa azontsika atao ny matoky an'Andriamanitra na dia misy aza ny zavatra izay mety mampisalasala na tsy hain'ny saina hazavaina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ho mantsy ny voalazan'ny boky izay iarahantsika mandinika izy hoe Andriamanitra tsy mampino antsika na oviana na oviana raha tsy manome pirofo ampy iorenan'ny finoantsika. Matoa Andriamanitra mitarika antsika ino dia omeny ny pirofo mba hahafahantsika mino ampiorenana izany finoana izany. Ny fisiny, ny toetrany ary ny hamarina ny teniny dia hamarin'ny pirofo izay mitory amin'ny saintsika sady ampy anara-po izany pirofo izany. Ampy ny pirofo omen'Andriamanitra. Misy teny anefa ato izay milaza hoe Andriamanitra nefa tsy manaisotra na oviana na oviana izay rehetra mety hahatonga fisalasalana. Tsy maintsy miankina amin'ny pirofo mibaribary ny finoantsika fa tsy amin'ny fitsikeran-javatra. Izay te hisalasala dia afaka hisalasala. Fa izay tena maniry halalany marina kosa dia ahita zavatra mibaribary betsaka anorenany ny finoana. Ny tian'izany teny izany ampitaina dia izao hoe na dia ao anatin'ny soratra masina na ny Baiboly izay vakiantsika eo aza dia mety misy zavatra mahatonga fisalasalana angamba. Tsy hain'ny saina hazavaina. Kanefa na eo aza zany dia misy pirofo be dia be kosa omen'Andriamanitra. Ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fisian'Andriamanitra ary ny fahamarinan'ny teniny. Milohan'ny anohizantsika ny vaky teny dia hiresaka kely amintsika vetivety fanoharana kely anankiray. Ho ahy manokana, za dia mino fa manana fo aho. Ary za ihany koa dia mino fa misy ny rivotra. Na dia tsy hitan'ny masoko aza ny foko, na dia tsy hitan'ny masoko aza ny rivotra,
dia tsapako avy hatrany ny ako ny eny amin'ny ravikazo zay mihetsiketsika ny rehefa miaina dia miditra amin'ny orona ny rivotra dia mivoaka amin'ny orona dia fantatro hoe matoa miaina dia misy ny rivotra na tsy hitany masoko aza na tsy hitany masoko aza ny foko dia fantatro hoe misy satria tsapako ny fidobony mahatonga aho velona ka ny tiako ampitaina dia zao hoe ny tsy fahitany masoko ny rivotra sy ny foko dia tsy antony tokony ampisalasala fa tsy misy ny rivotra na tsy manana fo aho dia ohatran'izay ihany koa raha misy zavatra mety tsy mazava amintsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy tokony izany no ibahana betsaka fa be deaibe ireo pirofo izay alalantsika fa misy Andriamanitra ary marina ny teniny. Averiko kely ilay teny izay ato anatin'ny boky hoe izay te hisalasala dia afaka hisalasala fa izay tena maniry alalan'ny marina kosa dia hita zavatra mibaribary betsaka anorenany ny finoana. Tsy azo ny saina voafetra atao velively ny alala tanteraka ny toetra na ny asan'ilay tsy voafetra na dia amin'ny saina mahiratra indrindra sady nahita fianarana ambony indrindra aza dia mbola zava-miafina sary-pitarina ihany ilay Andriamanitra masina. Ny tiana ampitaina zany dia zao hoe aoka ho tsampatsika ry havana malala isany fa misy mandrakariva ny zavatra sary-patarina misy mandrakariva ny zava-miafina ary manamafy an'izany ny bokin'ny Joba ao amin'ny Joba 1:15-17 takatry ny sainao va ny fomba an'Andriamanitra ary tanteraka va ny fahitanao ny tsy to avy tahaka ny lanitra izany ka inona ny ainao atao lalina noho ny fiaina tsy hita ka inona ny fantatrao. Ny momba an'Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra tsy voafetra azy amin'ny mahandriamanitra tsy to azy dia tsy takatry ny saitsika ary rariny zany raha misy zavatra tsy takatry ny saitsika ao anatin'ny soratra masina kanefa tsy tokony ho antony atonga antsika hisalasala ny amin'ny fahamarinany tenin'Andriamanitra na ny fahamarinan'Andriamanitra izany satria araka ilay teny teo hoe inona ny ainao lalina noho ny fiaina tsy hita inona ny fantatrao. Na ny apôstôly Paoly aza dia lobolana mihitsy nanao hoe endreny alaliny ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina ny lalany tsy azo fantarina ao amin'ny Romanina 12:17 hitantsika izany teny izany hitantsika amin'izany teny izany zany fa misy zavatra zay tsy azo fantarina eo amin'Andriamanitra ka raha ezaka hitady ny zavatra zay tsy azo fantarina isika dia tsy ho hitantsika izany ary ny zavatra tsy ho hitantsika dia tsy tokony ho antony ampisalasala antsika hoe fa maninona ny tsy haiko ny zavatra tahaka izao na maninona ny tsy fantatro ny zavatra tahaka izao fa averiko ihany hoe be deaibe anefa ny pirofo izay omen'Andriamanitra azontsika inoana nefa na dia ny rahona sy ny aiza-pito aza no manodidina azy fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianan'Andriamanitra. Salamo 7:7 ny ataony amintsika sy ny ataony izay manetsika azy no fantatsika ka aizantsika mamantatra ny fitiavany sy ny famindrapony tsy hitalany mifaningotra amin'ny hery tsy voafetra ny fikasany izay tokony hahasoantsika ihany no azontsika fantarina ary ankoatr'izany dia tsy maintsy matoky ilay tanana mahery sy ilay fo feno fitiavana isika. Misy ary betsaka ny pirofo izay ampafantarin'Andriamanitra antsika izay hahasoa antsika ilayntsika ho amin'ny famonjena dia ampafantarin'Andriamanitra antsika izany ary izay le teny hoe izay hahasoa antsika ihany no azontsika fantarina ny ankoatr'izay ho an'ny zavatra tsy takatry ny saina ho an'ny zavatra tsy hay azavaina ho an'ny zavatra izay tsy nampafantarin'Andriamanitra
dia tsy tokony andaniana rondoa ny karoka azy ka hitarika ho fisalasalana, hitarika atsika hisalasala. Ampy ny porofomen'Andriamanitra ka reny zavatra mety madinidinika hitantsika ao anatin'ny soratra masina tsy haintsika hazavainy reny, tsy tokony ho antony hahatonga atsika hisalasala. Ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny toetra ny tompony ihany, ka misy zava-miafina, misy zava-miafina izay tsy mety ho fantatra tanteraka ireo manapetra na oviana na oviana. Tadidio fa isika olombelona dia manapetra, voafetra isika, voafetra ny zavatra takatra ny saitsika. Zay ny mahazava-boary atsika. Tsy ampy ahatonga atsika hisalasala nefa izany, tsy tokony hitarika atsika hisalasala nefa izany. Ny nidiran'ny fahotana amin'izao tontolo izao, mety misy zavatra tsy takatra ny sainao zany. Ny fahatongavan'i Kristy ho nofo tetỳ ambonin'ny tany, mety misy zavatra tsy takatra ny saina ao anatin'izany. Ny fahateraham-baovao na ilay antsointsika hoe batisa, mety misy zavatra tsy takatra ny saina hoe fa ahoana tokoa moa ny fandraisan'izany amin'ny famonjena asy anao. Ny fitsanganan'ny maty, tsy mbola nahita angambontsika hoe ino nitsanganana maty, fa ny fitantaran'ny Baiboly dia nanam-porofo fa misy izany. Ka na dia tsy nahita azy isika, mety misy zava-miafina ao ambadik'izay. Mety tsy hainy ny sain'olombelona hazavaina, ary mety tsy ho fantatra tanteraka ihany koa. Kanefa ampy dia ampy ny porofo nomen'Andriamanitra antsika momba ny ho avy ny ao amin'ny soratra masina, ka dia tsy misy tokony hisalasalantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fisian'ny zavatra izay manelingelina atsika zany dia tsy tokony ho antony anankiray hanosika atsika ny ampisalasala atsika ny amin'ny fisian'Andriamanitra, satria Andriamanitra mihitsy no tsy takatry ny saina, tsy hay hazavaina. Ampy ny porofo nomen'Andriamanitra atsika momba ny ho avy, tsy misy tokony hisalasala atsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra, satria tsy fantatra ny zava-miafina ao amin'ny fitondrany, tsy mahafantatra ny zava-miafina ao amin'ny fitondrany isika. Amin'ny zavatra hito amin'izao tontolo izao, manodidina atsika lalandava ny zava-dalina izay tsy takatsika polopolorina, na dia ny zava-mananaina faran'izay bitika sy kely indrindra sy ambany indrindra aza, dia tsy hain'ny olon-kendry sy ny lalitsaina mahay indrindra hazavaina. Misy zava-mahagaga mandrakariva ety amin'ity tany izay misy atsika ety, tsy takatra ny saitsika izy ireny. Zay Andriamanitra mahagaga n'Andriamanitra, zay Andriamanitra tsy voafetra azy. Ka noho izany tokony ho gaga arave isika, raha eo amin'ny lafi ny ara-panahy ihany koa no mahita fa misy zava-miafina zay mety tsy ho fantatritsika. Ny fahalemena sy ny fahateren'ny sain'olombelona no mahatonga tsy hatakatra izany, satria voafetra ny fisainantsika ho ihany. Olombelona isika. Ny afatra tiana ampitaina amintsika tsiraray avy dia izao: manaiky isika, mahafantatra isika, resy lahatra isika fa mety misy zavatra tsy takatra ny saina, tsy hay hazavaina ao anatin'ny soratra masina. Fa na eo aza nefa izany, dia betsaka kosa nefa ny porofo omen'Andriamanitra fa misy izy miasa eo amin'ny fiainantsika, ary betsaka ny porofo anehoana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra hitantsika eo amin'ny fiainantsika, ka ho ia hoe aoka tsy ampisalasalantsika ny zavatra bitika na zavatra kely ao anatin'ny soratra masina izay mety tsy hahintsika hazavaina. Azadino ilay fanoharana kely no lazaiko tany am-piandohana hoe tsy hoe akory ny tsy fahitan'ny masoko ny foko na tsy fahitan'ny masoko ny rivotra no antony hanosika hisalasala fa tsy misy ny rivotra na tsy manana foa, fa za dia matoky fananako ireo ary misy ireo. Dia ohatran'izany ihany koa ny finoanan'Andriamanitra. Na tsy hainao hazavaina aza ny zavatra sasany, dia matokia an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia tia antsika, mahafantatra momba antsika, ary
lalina ny fahagagana ataony eo amin'ny fiainantsika. Ny adidiko sy ny aditikinao dia ny mahatoky an'Andriamanitra. Ilayntsika ny mahatoky an'Andriamanitra satria tia antsika izy, mikarakara antsika izy, manambona antsika izy, ary eo mandrakariva izy. Ary mety manao fahagagana eo amin'ny fiainantsika izay mety tsy takatry ny saintsika koa azy. Dia mbola pirofo ihany koa izany fa misy Andriamanitra, ary marina ny tenin'Andriamanitra. Raha valiana tsotsotra izany ho any ty an'io ty ilay fanontaniana natao hoe inona nataony amin'ny fisalasalana, dia ny valiny azo omena antsika dia izao: matoky an'Andriamanitra. Tsapao, jereo eo amin'ny fiainanao ny zavatra ataony. Vakio ny Baiboly dia ho hitanao ny fahamarinany. Ka na dia mahita zavatra madinika mety mampisalasala azy ianao, dia fataro fa izay ilay zavatra tsy takatry ny saina an'Andriamanitra, ary Andriamanitra mahay manazava izany. Tsy tokony ampisalasalatsika ny zavatra mety tsy hay hazavainao anatin'ny soratra masina, satria ny Baiboly dia efa manambara an'izany fa betsaka ny zava-miafina ao amin'Andriamanitra, betsaka ny zavatra tsy azo fantarinao amin'Andriamanitra. Raha toka fantatritsika olombelona avokoa ny momba n'Andriamanitra rehetra, dia ataoko angamba hoe tsy misy tsony maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Koa dia matoky an'Andriamanitra, miantehera amin'ny soratra masina, hitahantsika ny Andriamanitra, ary ho ambinina mandrakarivany antsika eo amin'ity dia miaraka amin'ny Kristy ity, ka dia hiara-dia amin'ny Kristy mandrakariva isika. Amen. Ray masina any an-danitro, ankehitriny misaotra anao izay satria tamin'ity an'io ity dia nampafantarinao anay fa tsy misy tokony hisalasalanay ny amin'ny fisianao Andriamanitra, tsy misy tokony hisalasalanay ny amin'ny teninao Andriamanitra. Na dia mety misy aza ireo zavatra tsy takatry ny sainay, tsy hainay hazavaina, efa nambaranao izany Andriamanitra, ka tsy ireny no antony ampisalasalanay. Mangataka manokana aminao kosa nefa izay ampio mba hatoky anao amin'ny lafiny rehetra, hiatehatra amin'ny fahamarinana ny teninao, ary azoto hiara-dia aminao Jesosy Kristy. Ny rarianay ho an'ny mpiaino rehetra izay manaraka izao fandarina izao, dia ho voaisotra ao an-tsainany ny fisalasalana rehetra, ka tsy ireo zava-madinika tsy azo na tsy takatra no ampisalasala, fa engane mba atoky ireo pirofo azo antoka marobe izay hita eo amin'ny fiainanay izahay fa misy ianao Andriamanitra ary miteny aminay. Ny fanambinana avy aminao anie ho amin'ny vahoaka anao tsiraray avy izay miaino izao fandarana izao, tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Misaotra antsika tamin'ny fanarahana ny fandaharana androany, manao velomantsika rehetra, mirary soa ny fitahian'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Amen.